Drembava eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana no anizantsika ny fampalalam-baovao. Mamely ny tazo mahery ao anatin'ity isika ny Betroka araka ny tatitra nataon'ny député Randrianasolo Nicolas. Olona hatrany amin'ny 20 no efa namoina no ity aretina ity. Miantso ny gouvernement ity parlemanta ity mba hijery akaiky ny toerara any antoerana. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Ny aretina any moa zany dia resaka hoe palu izy eo miplasan-dreo zany na hoe tazo mahery voatriny moka zany izy. Za moa zany tatravy amin'ny Bentanama zany no azoko ty zany 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 mizaka naso ny lehibe ny hôpitaly any Betroka zany hoe mampetary zavatra zay. Manavanan'ilay olona Betroka moa zany dia miaso le aty direct zany. Ka zaho teo zany fa niantso ny ministère-ny santé hoe mba tokony anaovandreo opération zany ny zany tazo zany io na hoe palu zany na hoe tazo moka zany io Betroka. Satria mandribaky ny mponina aminay amintsika Betroka zany izy. Ny zasta misy zany ny tena hoe saky zany aretina zany. Ka io zany sy mipetraky amin'ny commune Ray Tokona ihany fa teo zany izy tamin'ny commune ny Zangany, zao zany misy amin'ny commune Sonala, commune ny Batovary, mino zany fa mety mipetraky amin'ny commune Romopolo zany aretina zany jiaby zany. Ka za zany manao antsoavo amin'ny ministère santé mba tokony anaovandreo opération koa zany hoe midina any amin'ny fotony hoe izara valafoty malaky malaky ary izara lay misy fotomoka mba hifeizana zany zavatra zany. Satria matahotra zany zany fa hirebeky am'zany zanakinay any Betroka raha ohatra ka hoe janatria zany sy voafehy zavatra zany. Ka zay zany anaovako antsoavo ho an'ny gouvernement manontolo koa zany hoe raha sy mahita an'izao télé zao zany ny santé dia mba tokony ampita aminazy zany zay gouvernement maheno an'izao misazoko zao. Satria misy zaly ny mponina anay any amin'ny district Betroka zany satria commune efatra zao zao ny victime am'izao.